Matsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. O Jesosy amintsika hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Faly sy ravo ny foamam-pananay ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, mbola manondrika ampanajana sy ampanetretena tanteraka eto ambany fahasoavana noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka natratraranay indray izao maraina vaovao feno fahazavana sy fahatsarana rehetra izao. Makasitraka indrindra ihany koa Jesosy satria mbola nomenao tompo-pahasoavana indray zahay, afaka indray mbola hitanilanila eo amin'ny tongo masinao mba handre ny teny maminao, anoro anay sy anitsy lalana anay mba handehananay araka na sitraponao. Alohan'ny andrenesanay ny teninao anefa Jesosy malala dia mbola miangavy re mitalao indra fonao Jesosy mba sasao izahay rehetra amin'ilay raha soanao izay nalasako teo ambony hazo fijaliana, mba hadio tanteraka izahay ho mendrika andray sy hitahiry ny teninao amponay ary koa hampiatra izany eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Dia avelao koa tompo malala ny fanahy masinao hitoetra malalaka ao anatinay, anavao ny foamam-pananay, ampahery sy ampitombo finoananay. Dia mitenena tompo araka ny fombanao, efa vonona izahay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy manovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly indray ry havana miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo, ary faly koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana ry havana amin'ny marain'ity fahatsim-panao antsika dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Romanina toko 12 ny andininy faharoa. Romanina toko 12 ny andininy faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Amen. Ny fanirian'Andriamanitra tokoa ry havana ho antsika rehetra dia mba hananantsika fiainam-bavaka feno fahamasinana tanteraka, ary koa azo zoto isika hanolo tena ho azy isan'andro mba ho fanatitra velona sy masina ary tena sitrak'Andriamanitra tokoa. Tsy mora nefa ny fanatanterahana izany fa tsy maintsy aloha isika manapa-kevitra tanteraka hiala ka tsy hanana fifandraisana intsony amin'izao tontolo izao, ary hanaraka ihany koa an'Andriamanitra amin'ny fitiavana masina tanteraka. Ary tsy izany ihany koa fa atolotritsika ny tenantsika ho fitaovana amin'ny fahamarinana sy ho tempolo ny fanahy masina. Ny tompo eto ry havana dia mandidy antsika mihitsy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Ny devoly fahavalontsika nefa fantatritsika tsara ry havana fa fetsy tanteraka, fetsy hatramin'izay miezaka isan'andro tokoa izy hitady hevitra andavonantsika, koa dia alefany eo anoloantsika avokoa ny karazana fakapanahy mba handrabirabinantsika indrindra moa amin'izao andro feno fahasarotana izao. Efa fantany daholo ny zavatra rehetra maharesy ny olona, ary debe tokoa no lavo ka tafala amin'Andriamanitra lasa manaraka azy. Izay ilay herin'ny fanahy ratsy izay manosika antsika hiara-dalana amin'ny devoly satana fahavalontsika rehefa kely vavaka isika ka tsy mahavita miambina intsony. Ary amin'izay fotoana izay dia voagejan'ilay fandriky ny fanahy ratsy isika, anika dia rehefa tanteraka tokoa ao anatin'ilay fifalian'ny nofo maro isan-karazany, ao anatin'ilay arena tsy maharitra mandrakizay akory. Kanefa ry havana, raha tena maniry hankatony didin'Andriamanitra isika dia tokony mangataka isan'andro ny fanampian'ny fanahy masina mba ahafahantsika manohitra io herin'ny fanahy ratsy io, mba tsy ahafahan'izy ireo miasa intsony eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy tokony adinontsika mihitsy koa ry havana fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompontsika izay arahantsika ane ka tsy avy amin'izao tontolo izao izao tontolo izao izay miharihary fa feno aizina, feno fitaka, feno fanangolena ihany koa. Anika dia mampiraikiraiky ny olona be dia be tokoa izany ry havana. Isika mpino kristianina rehetra kosa nefa dia antsoin'Andriamanitra isika mba ho jiro manazava eo afovoan'ny aizina. Koa raha tena
Tanterakatsika izany anjara asa nomeny tompo atsika izany dia tsy maintsy hisongadina eo manodidina atsika tokoa ny toetra tsara atsika rehetra, ny fandeferatsika enina dia mitsirariny azy, ny fahazotoantsika manetry tena amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiezahantsika ihany koa manolotra ny fankapanahy sy ireo mena amin'ny raviravy alefan'ny satana mandavo atsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony ihany koa isika ry havana anaiky anaraka ireo fomba maro izay sehoany fanaon'izao tontolo izao, toy ny fitiavan-karena, ny fialonana, ny fanirian-dratsy, ny fitafiana tsy mahamendrika, ny fahatokitena, ny valifaty, ny fiteny maloto, ny fitondran-tena ratsy, ny fifohana zava-mahadomelona, ny fisotroana zava-mahamamo sy ny sisa marobe. Sarotra ho antsika tokoa ry havana ny miala amin'ireo fahazaran-dratsy be lehibe ireo, indrindra rehefa miainantsika ely izay izy ireo, kanefa dia tsy maintsy miezaka mafy isika mangataka sy mitalao amin'i Jesosy Kristy mba hovainy. Koa raha hitany fa tena mangetaheta fatratra amin'izany fiovana izany isika ry havana, maniry mafy ihany koa hiala amin'ireo fanao ratsy an'izao tontolo izao, dia minohy isika fa jijery fotsiny atsika izany akory Jesosy ry havana, fa tsy maintsy hiditra mitseritra eo amin'ny fiainantsika izy, ho tefeny sy ho volavolainy tahaka ny tanimangy eo am-pelantanan'ny mpanefa isika, ka dia tsy avelany mihitsy raha tsy ho afaka avokoa ny taindrendrika rehetra, ho afaka tokoa izay rehetra petipeti-pahotana tsy mampadio tanteraka atsika, mba hahatonga atsika olom-baovao tanteraka. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy ho jiro manazava eo fofoan'ny aizina fotsiny isika, fa indrindra koa lasa homora ho antsika ny hitarika ireo olona manodidina atsika andeha hivavaka miaraka amintsika. Izany hoe tsy maintsy isika aloha izany isika no miova voalohany, zay vao miainga eo amintsika ny fiovana, zay vao manaraka ny olona manodidina atsika rehetra, satria mantsy ry havana izy ireo olona manodidina atsika ireo tsy voasaka atsika izany mihitsy, tsy hijery sy hanara-maso ny fiainantsika iray manontolo, ny fomba fanaontsika rehetra ihany koa. Mety hoe tsy ho rehatsika ny vavan'ny teny kanefa ny maso ny mijery dia miandry zavatra avy amintsika alohany hanapahany hevitra hanarahana atsika. Izany anie ry havana no mahadodina an'Andriamanitra andidy atsika mihitsy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova ny fanavaozana ny saina. Tena tian'ny tompo tokoa mantsy isika ry havana hiala amin'ny toetra ratsy tsika rehetra teo aloha, hiova amin'ny fomba fanao rehetra, andrana fisainana vaovao araka an'Andriamanitra ihany koa. Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 5:10 dia mampirisika atsika ny tompo mba hitondra tena tahaka ny zanaka manoha, tsy mitondra tena taharaka ny filantsika fahiny intsony tamin'ny tsy fahalalantsika, fa araka ny fahamasinan'ilay miantso atsika. Noho izany dia tsy misy afa-tsy ny fiovahantsika eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy, ara-pomba fanao isan-karazany, izay iainantsika eo amin'ny andavanandrom-piainantsika isanandro. Izay rery ihany ry havana no ahafahantsika miala tanteraka amin'ny fomba fanaon'izao tontolo izao. Fomba izay tsy vita hoe mampisaraka atsika amin'Andriamanitra raintsika fotsiny, fa tena mitondra sy mamery atsika amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ao amin'ny Petera voalohany toko 4:1 koa dia mampahery atsika hoe satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo tokoa dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa mba araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny andro soatsika amin'ny fahamatorana ara-panahy, hananantsika etaeta iova ka hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, mba hazotoantsika hifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, ny fibebahana, ny famakina sy ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra, ary koa ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ihany koa. Ny sitrapon'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana dia izay tsara sady ankasitrahana no marina, rehefa navaozin'Andriamanitra ny saintsika sy ny fiainantsika rehetra tao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Fantatray tokoa Jesosy malala fa tsy mba fombanao zany manao amboletra aminay izany, kanefa hitanao ankehitriny fa efa tena tombotra dia tombotra tokoa ny andronao, ary fantatrao ihany koa Jesosy malala ny fahalemenay eo anatrehan'ireo mena miraviravy marobe alefan'ny devoly fahavalinay amandriana anay, dia dodina sy maika tokoa ianao ka voaterina nididy anay hoe aza manaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamatarana ireo sitrapon'Andriamanitra
izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tianao fantatray tsara tokoa mantsy Jesosy fa ny fanjakan'izao tontolo izao dia feno aiziny, feno fitaka koa. Koa raha vao tsy miambina mafy amin'ny alalan'ny vavaka izay, dia voagejana izany fitaka izany ka dia manao ny fomba fanaon'izao tontolo izao koa. Menatra sy mangahay izay Jesosy malala satria nandiso fanantenana anao izahay. Naniry mantsy ianao hoe izay mpino kristianina rehetra mba ho jiro manazava ny manodidina anay rehetra, ho faniry ny mpitari-dalana ny olona ho any amin'ny fanjakanao, kanefa dia tsy tanteraka izany asa lehibe napetraka ao taminay izany, fa variana sy resy ny fiainan'izao tontolo izao izahay. Koa mibaby keloka aminao izay tompo malalo, mandrafo aminay dia mamela ny eloka sy ny fahamatsiparatsinay rehetra. Dia mba meteza Jesosy malala nasanay, anadio anay amin'ny alalan'ilay rasonao izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izahay. Dia mba velao koa tompo ny fanahy masinao hanampy anay hiova tanteraka ara-tsaina izany na ara-panahy, na araka ny fomba fanao tsara rehetra ahatanterahanay ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Amen. Raiso mitsotra ny masina avy amin'Andriamanitra raintsika ry havana. Andriamanitry ny fiadanana ny amasina antsika samy ho tanteraka, ka ho arovany avokoa ny farahitsika, ny aitsika ary ny tenantsika ho tanteraka, ka tsy hanatsiny isika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Izy koa ny analatsika mifandriky ny devoly fahavalontsika, mba hiovatsika amin'ny fanavaozana tsara rehetra, ka tsy hahatanterahantsika intsony ny fanaon'izao tontolo izao, fa kosa anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.